Alleloia, miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao anio izao indray tafahoana amin'izao alalan'ny vidéo izao dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray. Alohan'ny hivavahantsika miatrahantsika indray ny fizarana ny tenin'Andriamanitra araka ny izay atolotry ny fanahy masina antsika mandrakariva dia omenantsika sady ny fiantsoana azy hoe lohateny ahafahantsika sady mitondra ambavaka no efa miomana ny amin'ny sitrapon'ny Tompo. Ny teny izay fampielezantsika zany na ny lohateny dia hoe izao no andro farany mihemotra ny olona. Izao no andro farany betsaka ny mihemotra, izao no andro farany efa famantarana koa zany fa ho avy ny Tompo, ho avy ny Mesia. Vavaka tompoko, ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, ny fanahy masina iteranao mankalaza anao mandrakariva ny amin'ny fotoana menao anay iresahana, ifampiresahana ary indrindra ifampiarezana. Mifono aminao mandrakariva ary mibebaka aminao amin'ny tsy fantanterahana rehetra tamin'ny fijery, tamin'ny fiteny, tamin'ny natao tsy araky ny sitraponao. Dia mangataka ny ranao, ranon'ny zanakao Jesosy Kristy Tompo, hanadio tanteraka anavao anala izay tsy anao rehetra aminay tsirairay avy, amin'ny tenako izay anambara ny sitraponao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary indrindra mangataka ny ranao soa hanadio tanteraka. Dia ilay fanahinao tokoa no hiteny aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao, aoka tsisy hoenina afa-tsy ny feonao koa, dia mitenena araka ny fombanao fa voninkazo izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no vanzavavaka izany. Alleloia, amen. Dia arak'izany izay ny lohateny fampielezantsika dia hoe izao no andro farany mihemotra ny olona, betsaka ny mihemotra. Izany dia voamarina ihany koa tamin'ny tenin'ny Paola ho an'ny Timoty, amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. Vakitsika izany Timoty faharoa toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay no vakitsika. Dia ho azavaintsika arak'izany ny tenin'Andriamanitra na teny izay nampitain'ny Paoly ho an'ny Timoty tamin'izany, nanoratra taratasy izy moa amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny lohateny eto amiko eto dia izay mihitsy izany ny lohateny hoe ny amin'ny fiemorana any amparany. Fa aoka ho fantatrao izao, any amparany any dia hisy andro sarotra. Ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavinavina, ho mpiteny ratsy, tsy manohy ray sy reny, tsy mahay mankasitraka, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahafehy tena, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy, nefa mandany heriny. Ireny koa dia laviro. Amen. Izay zany ny tenin'ny Tompo ifampiarezantsika. Raha vakina amin'izany dia betsaka tsika efa mahafantatra izany fa ny tian'ny Tompo teneniny eto izany dia mbola mampitandrina antsika fa araky ny teny teto hoe fa any zao fa aoka ho fantatrao izao izy any amparany any. Amin'ny andro farany, ny andro farany izay efa nambaran'ny Tompo dia hatramin'ny fanitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no efa nitononona ny hoe tonga ny andro farany. Ary efa fantatsika izany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nakarina tany an-danitra, ary rehefa niakatra izy dia nitenenin'ny anjely hoe iny Jesosy Kristy izay hitanareo niakatra iny dia mbola hiverina tahaka ny nahitanareo azy iny. Dia izay zany ny tenenina hoe nanomboka teo dia efa niteny ny Tompo hoe izao no andro farany. Fa betsaka ny faratsiana tamin'izany fa ankehitriny dia mbola miseho ary miseho ny
toetra. Tsika zany tsy mijery indray eto a, mitovy amin'ny any amin'ny Matio 4:20 ny amin'ny filazan'i Jesosy ny amin'ny hoe izao ny famantarana ny amin'ny andro farany, fa eto a dia ny toetran'ny olona mihitsy no ahafantarana hoe ahoana no hijerena hoe aiza ny faran'ny andro. Tsy hoe tsy hoe farandro zany averina foana, tsy hoe farandro dia tapitra eto ny andro, fa andro farany a efa homanantsika fa efa akaiky ny tompo, akaiky ny fiverenany a, ary izay a no ampatsahivina foana amin'ny tenin'Andriamanitra ho avy Jesosy Kristy ka mila miomana antsika mba ho anisan'ny tafakatra sy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia ity moa zany ty taratasy nataon'i Paoly tamin'ny Timoty izay anisan'ny taratasy farany, azo heverina mihitsy hoe farany izay nosoratany tany am-pigadrana alohan'ny nahafatesany zany nanomboana azy sy ny namonoana azy. Dia i Timoty izay nitarika, izay mbola tanora fanahy tamin'izany nitarika ny fiangonana tany Efesosy no nantorony amin'ny Timoty voalohany sy Timoty faharoa dia fampianarana mihitsy amin'ny fomba fitondran-tena, amin'ny mpitantana fiangonana, mpitondra fiangonana zany nampianarany an'i Timoty zany amin'io raha mamaky tsara tsika ny any amin'ny Timoty voalohany dia zany nampianariny teo ohatrany hoe ny toe-panahy ho an'ny olona izay mitarika fiangonana sy mitondra fiaraha-mivavaka zany dia toy izany amin'ity Timoty faharoa ity. Eto izy dia mampitandrina indrindra koa ny amin'ny hoe antikristy, ny olona izay hoe ho avy ny tompo dia isy ny olona izay manohitra, mety hita maso mety tsy hita maso, araka ny teny foana amin'ny Efesiana hoe tsika tsy miady amin'ny nofo-mandrà fa ny fanahy ratsy dia ny fanapahana fanahy ratsy any amin'ny rivotra hozy izy amin'izao fiainana izao. Ka izay zany no tenin'ny tompo sady hitondrantsika izany teny izany. Averiko indray zany aminaran'i Jesosy hoe fa aoka hozy izy ho fantatrao any am-parany any dia hisy andro sarotra. Tena andro sarotra, araka ny teniko teo zany tsy teny ny andro sarotra ika amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Amin'ny taona 1320 ny tenenana volana Jona dia tena mandala andro sarotra ny olona rehetra eran-tany. Misy ny miendrika ivelany fotsiny io zany hoe ohatran'ny hoe toa milamina ihany satria toa mandroso ny fivoarana ara-pahalalana, ara-tsiansa, ny fivoarana amin'ny sakafo, toa misakafo tsara ihany ny ankabeazany, toa mitafy tsara, fa tena andro farany izao betsaka ny fahasahiranana ny ady amin'ny toetr'andro izay tena efa mihasimba, ny toetran'ny tany mihitsy zany efa simba hiadivana fantatsika tsara ny tombony natao amin'izany betsaka ny olona izay tena mety hoe avoaka ny vaovao simbahany zareo fotsiny amin'izao ary ny tanimboly izay heverina fa hoe tsy mitondra vokatra na mangalatra hoe misintona ny rano tsy ara-dalàna. Dia zany miseho aty Eropa, ny any Afrika moa zany dia ny tondra-drano, ny horohorontany, ny firenena hafa, ny ady, ny tsy finoana. Fa eto dia miteny manokana izy ny amin'ny fahasarotan'ny olona. Araka ny teny teo zany andro sarotra, tsy teny ny andro sarotra ny amin'ny ady misy eran-tantsika eo amin'ny Israelianina, ny Palestinianina, ny Rosia, Ukrainianina, ny ady guerre froide araka ny fiteny mbola misy mandraka ankehitriny fa ny teneniny eto manomboka amin'ny 2 hoe ny olona dia ho tia tena. Tonga dia ny olona zany resahana, antsika tsirairay avy ny olona tsirairay avy dia ho tia tena. Araka ny lohateny resahana teo hoe miembotra ny olona. Taloha raha azo oharina zany, taloha mety hoe taloha afaka tamin'ny 50 taona lasa, tamin'ny 100 taona lasa, ny aonana indrindra amin'ny fiainana kristianina, raha samy kristianina zany tsika efa mahafantatra dia fantatsika tsara fa ny kristianina tamin'ny nanomboana azy dia niteny mihitsy ry zareo hoe namidy ny fananany tsirairay avy dia nitambarany niara-ny fanohany ireo ary niombonana ny zavatra rehetra. Fa amin'izao dia tena tia tena mihitsy. Ho an'ny Madagasikara moa zany dia ohatra tsy atao tsy mamenatra zany fa ny teo aloha rehefa hoe ho avy ianao zany na manafatra na tsy manafatra, zao misy ny telefona dia tsy maintsy miantso mialoha
fa tsy misy hafatra taloha fa tonga dia tonga fotsiny dia rehefa tonga eo niza tonga ao trano dia miara misakafo. Fa amin'izao dia tena fa mampalahelo mihitsy noho ny tsy fisiana, noho ny fitiavan-tenan'ny olona koa indraindray na dia misy ary dia na dia tonga izao ary ilay olona dia roahana na tsy mandroso sakafo na dia roahana fotsiny tsotra izao hoe ndana amin'izay nareo mandefa hisakafo izay. Izay zany ao anatin'ny hoe fitiavan-tena, ho tia vola, mitovy amin'izay ihany koa ny fitiavam-bola. Io dia fampianarana betsaka mihitsy apetraky ny tompony olona zany izao lasa tia vola, dia rehefa ao anatin'ny fitiavam-bola araka ny tenin'Andriamanitra dia io izy ny fototry ny ratsy rehetra, ny mamona zany ny fototry ny ratsy rehetra. Ary rehefa manomboka tia vola ny olona dia lasa tsy tia an'Andriamanitra, satria manelingelina ny fampidiram-bola na ny fitadiavam-bola ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izay mitohy ao anatin'ilay fitiavan-tena dia lasa tia vola ny olona, satria zany no resahana. Ankehitriny mbola mitohy moa zany rehefa kelikely eo amin'ny tenin'Andriamanitra aoriana kely ho hazavaintsika eo, fa na eo amin'ny fanaovana asa fanompona ary amin'ny fiangonana sy amin'ny fiaraham-bavaka dia izay mampidi-bola betsaka, izay tena manam-bola be, izay mampideradera vola eo amin'ny fiaraham-bavaka, zany no heverina hoe asan'ny fanahy masina sy toeran'Andriamanitra. Fa eto dia tena fiemorana ny tenin'ny Paoly eto ho an'ny Timoty. Misy fiemorana zany, ny olona mety mahita endrika ivelany hoe misy vola be miraradraraka sy manao resaka be, mety tsara ny endrika ivelany na ny anatiny ao amin'ny fiaraham-bavaka satria misy ny vola, fa endriky ny fiemorana zany. Ho tia tena ozy izy dia ho tia vola, ho mpandoka tena, ho tohizantsika tena mitohy mihitsy zany. Eto zany rehefa miresaka an'izany dia misy foana ny olona miteny hoe nareo dia mitsara, nareo dia miteny ohatran'ny hoe misy fanamarina tena, tenin'Andriamanitra eto, mpandoka tena. Ao anatin'ny fandokafana tena dia efa misy koa ny fiemorana ao anatin'izany. Dia arak'izay teny izay amin'izao fotoana izao rehefa manao asan'Andriamanitra, tsy hoe ratsy ny filazana satria ndao hanao asa fitoriana. Ny tamin'ny taloha raha oharina amin'ny teo aloha zany, satria ankehitriny ny resahana, ankehitriny misy ny fiemorana aty amparana aty zany. Taloha tsisy miteny mihitsy hoe ndao tsika hanao publicité, fa ho avy zany ny mpanao filazana tsara dia efa mandeha mialolo ny instrument, dia apetraka ny sono, dia alefa aloha ny hira, dia atao ny hirahira, dia izay vao tonga ny olona dia iny amin'izay tonga mitory ny filazantsara. Zany ao anatin'io tenin'ny tompo. Izay nampatsiahivo ny fanahy masina eto fa zany mpandoka teny zany dia ao anatin'izany koa ny atao publicité. Manao publicité ny fiangonana, ny fiaraham-bavaka satria hanao fitoriana. Fa ny tompo raha fantatsika tsara, izay ilay hoe aty amin'ny farany aty ao anatin'ny fiemorana zany mandoka tena. Ankoatra ny fandokafana tena, rehefa miteny an'ilay mandoka tena eto zany dia ohatran'ny hoe miteny ny olona tsirairay avokoa. Izay moa zany amin'izao fotoana izao ny fantatsika tsara fa tena mahasarika ny olona, ny tanora na ao anatin'ny fiaraha-mivavaka ary izay tsy matetika tsy zakan'ny tanora ny tenenana an'izany ao anatin'ny fiaraha-mivavaka hoe ny selfie. Fanaovana selfie zany ny mandoka tena, maka sary amin'ny tena dia mideradera eo dia mihevitra ny tenany hoe tsara sy mendrika. Raha tsy misy like, rehefa tsisy makasitraka dia malahelo sy tezitra. Satria izany natao hoe mandoka tena. Izy moa zany nodokafany ny tenany ihany, zany natao hoe selfie. Voateny zany ao anatin'izao ao anatin'ny fiemorana daholo zany izay heverina fa ho fandrosoana. Marina hoe mandroso ny fitaovana ahafahana mampandroso ny teknôlôjia, ny siansa sy ny fiainan'ny zanak'olombelona. Fa raha jerena araka ny toetran'ny olona zany dia lasa fandokafa-tena no vokatry. Raha ampiasaina amin'ny zavatra tokony ho tsara ilay izy, tsika izao mampiasa anazy ampitaina amin'izao YouTube izao mba ahafahana mizara ny tenan'Andriamanitra. Fa betsaka ny manao hoe za ihany selfie dia izay mahatsara ny tenako ihany. Zany ao anatin'ny fandokafa-tena zany. Toy izany ihany izy hoe ho mpiavinavina. Eto moa zany dia azo tenenina ho an'ny olona tsirairay avy efa mahazo ny toerana, zany ampitaina foana izay fa tian'ny olona ny toerana, ny fahefana
rehefa manana fahefana eo amin'ny fitantanana, eo amin'ny fitondrana dia miavinavina, manao tsinotsinona ny hafa ao anatin'ny fiavinavonana mihitsy ny tenin'ny tompo. Any amin'ny Jakoba any izy efa niresantsika fa ny fivavahana tena marina izy sy madio dia mikarakara ny mpitondra-tena sy ny kamboty. Mpitondra-tena sy kamboty zany ny fivavahana tsara hozy izy ary miaro ny tenany mba tsy hisy pentimpentina amin'izao rehetra izao, amin'izao tontolo izao. Fa ny mpiavinavina dia rehefa manana fahefana dia atao tsinotsinona ny hafa, satria mety ho ministra izy, mety directeur izy, mpitantana orinasa, na manana vola arak'ilay teny teo, na manana toerana ambony eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny fiangonana mihitsy ary. Rehefa misy sasany hoe izay tsy azo atao rehefa mpiandry dia apetraka ery aloha. Ny diakona dia manana ny toerany, ny ray aman-dreny manam-bola ohatran'izany dia tsy maintsy fa misy toerana sahaza azy fa tsy azo kitikitihana mihitsy ny toerana, tsy azo apetraka any ariana ireny fa raha taratara ary ireny olona ireny ary matetika ireny dia tara dia alefa makeny aloha. Ary ilay olona dia noho ny fiavinavonany dia manaiky. Raha ny tokony izy raha tena mahana fanan'Andriamanitra tsika, rehefa tara dia manaiky izay toerana misy sahazanao any ariana any fa tsy mitady toerana sy mitady sasany moa dia esorina mihitsy zany raha ohatra hoe olona tsy fantatra loatra dia azafady fa miesora teo ianao fa misy an'ry zareo rehetra ho avy. Zany ny fiavinavonana dia ho an'ilay olona mpitantana, fiavinavonana koa dia ho an'ilay olona mena toerana mihitsy ny tena miavinavina, satria raha ny tokony izy tokony manesy tena dia hoe avelao izy eo fa izay hipetraka amin'ny toerana izay malalaka, na hitsangana ianao rehefa tsisy toerana intsony satria isika ny tara na ianao ny tara zany. Zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fiavinavonana. Ny mpiteny ratsy moa zany amin'ny teny frantsay izy dia ataony hoe blasphémateur. Ny mpiteny ratsy dia tena hoe olona manaratsy miteny ratsy ankoatra ny miteny ratsy, fitenenany ratsy amin'ny fiteny ratsy amin'ny fiteny gasy moa zany dia na fiteny hafa dia misy ny fiteny ratsy ara-piarahamonina, fa ny teny ratsy izay tena tenin'Andriamanitra dia manaratsy ny asan'Andriamanitra, manaratsy ny asan'ny kristianina, ny mpanompon'Andriamanitra, na indrindra manaratsy ny zany hoe Jesosy Kristy zany. Ilay Jesosy Kristy efa tsy inoana intsony na heverina fa fandanian'andro zany efa fomba taloha zany. Izay koa moa zany arak'ilay ny teo hoe mihemotra ny olona. Taloha ny olona tena matoky, tena na ny fitondran-tena na ny atao rehetrarehetra dia araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny olona izao dia tsy menatra mihitsy miteny ratsy, ary misy mahasahy mihitsy ary miteny ratsy ny fanahy masina. Izay moa zany dia anjarany sy ny tompo, satria araka ny fantatsika dia ny afo be ny miandry ny olona tahaka izany, ny fahafatesana faharoa izy. Tsy hamaky moa zany tsika any amin'ny Apokalipsy 1:12-2:12 fantatsika tsara ny miandry izay ny olona mpiteny ratsy zany dia ny afo be sy ny fahafatesana faharoa araka ny tenitsika teo. Tsy manohy ray sy reny. Dia izay voasoratra tamin'izany Paoly nefa niteny mialoha, tamin'izany mbola tsy nanao an'izany ny olona dia niteneny mialoha fa amin'izao amin'ny farany ozy amin'ny andro farany dia hemotra ny olona efa ao anatin'ny fihemorana, tsisy intsony manohy ray sy reny, tsisy fanajanany ray sy reny intsony fa ny ankizy mieritreritra fa manam-pahalalana, manam-pahaizana, natao hoe manam-bola dia manao tsinotsinona ny ray aman-dreny mihitsy. Eto na ny ray aman-dreny niteraka na ny natao hoe ray aman-dreny izay heverina eo amin'ny fiarahamonina dia tsy manao tsinotsinona ny ray sy reny, fa tena hoe raha tenenina ary dia sady miavinavina arak'ilay teny teo no tsy mpakatoa na dia misy no mamono. Misy tena miseho be dia be zany amin'ny vaovao aty ampitan-dranomasina, indrindra any amintsika Madagasikara koa mety misy mihitsy, fa aty dia feno mihitsy ny zanaka mamono ray aman-dreny, indrindra amin'ny resaka lova io. Efa misy ny lova na mbola velona na fa maty dia efa mifamono moa zany ny mpiray tam-po, fa raha velona dia vitan'ilay zanaka mihitsy mamono ray aman-dreny ahafahana mahazo ny lova hiainany amin'ny fitiavam-bola, amin'ny fitiavan-tena. Zany rehetrarehetra zany voasoratra ato efa mitenen'ny Paoly fa amin'ny farany dia izy zany ao anatin'ny fihemorana zany.
tsy mahay makasitraka. Betsaka ny tsy mahay makasitraka na niezaka ataony araka ny teny teo niezaka ataony ray aman-dreny amin'ny zanaka dia tsy makasitraka fa mbola mitady zavatra hafa ary tsy fankasitrahana ihany koa, indrindra tsy fankasitrahana eo anatrehan'ny tompo. Amin'ny salamo rehefa mamaky salamo be da be tsika dia Davida na ny mpanoratra salamo hafa ary Solomonina dia ny fankasitrahana fideranan'Andriamanitra no tena ataony zareo. Satria fantany fa ilay Andriamanitra io no nahary ny lanitra sy ny tany, ilay Andriamanitra io no nanome ny rivotra, ny masoandro, ny aina, dia mila makasitraka. Fa amin'izao fotoana izao tsy makasitraka intsony. Na dia efa manana ny harena be ary misy dia tena mitaraina foana, tena sahirana izay, tena sahirana izay, tena tsisy mihitsy ny vola. Fa raha hijerenao nefa ny zavatra eny aminy eny dia feno, manana ny rehetrarehetra, tsy mahay makasitraka. Izay ilay mila makasitraka. Raha meny tompo aina ianao, meny hery, meny fahasalamana, mbola velona, dia makasitraha, dia rao ny tompo, isaoran'Andriamanitra fa izy no anton'ny zavatra rehetra. Dia mitovy amin'izay mihitsy, tsy manaja izay masina hozy izy. Iza ny masina? Dia ny tompo Andriamanitra, izy ihany ny masina. Izy hozy izy ilay alfa, ilay omega, raha ray aiza izay azako, raha tompo aiza izay tahotra. Any amin'ny Malakia ihany misy an'izany, toko voalohany. Matahotra an'Andriamanitra, tsy manome haja an'Andriamanitra sy ny fahamasinana. Rehefa tonga amin'ny fiaraham-bavaka araka ilay teny teo hoe na dia efa tara ary amin'ny fiaraham-bavaka dia tsy misy fanajana intsony tara ilay olona, tsy misy hoe andao atomboka amin'ny fotoana fatenenina amin'izao ora izao ny fanombohana. Dia raha tara, raha ny tena izy, raha tara ray segondra, ray minitra ary, dia efa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra, ny anjelin'Andriamanitra efa miandro eo izy, efa miandro eo, fa tsika indray ny tara, tsy manaja ny masina. Ny fahatarana amin'ny asa fanompoana, ny tsy fanajana ny masina amin'ny fitondran-tena, ny amin'ny fomba fiaingo. Izany dia tena hoe rehefa miteny an'izany zany dia hoe nareo dia efa averiko foana moa izay satria izay mahita hoe mi-exagéré. Ny fomba fiaingo, ny fomba fitafy dia feno tsy fanajana, tsisy fanajana ny masina. Dia mieritreritra hoe ho avy eo ny fanahy masina amin'ny fomba fihetsika sy ny fomba fanao. Fa ny fanahy masina tsy mijanona amin'izany ary amin'ny andininy farany amin'ny andiny fahadimy teo ary izy hoe ireny koa izy dia alaviro. Fa ny tompo tena mila misaraka, indraindray moa izany rehefa misaraka ohatr'izao dia tena mila misaraka mihitsy amin'ny fomba sy ny ary rehefa tena miteny mampianatra ny olona ny amin'izany hoe fahamasinana anatiny sy ivelany, dia asain'ny tompo misaraka rehefa tsy mety miova ilay olona, satria ny tena na ny tompo dia izay mihitsy mila manaja ny masina. Tsy manaja ny masina intsony, tsy manaja izay masina hozy izy, tsy manaja ny toerana fanajana ny fiaraha-mivavaka, fanajana ny toerana hivavahana, manaja ny tena ihany koa. Na ny tena koa ary mila hajaina arak'ilay teny teo, amin'ny fahadiovana, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika rehetra, dia mila manaja ny masina. Mosesy rehefa nihaona nantona tamin'ny tompo Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra dia niteny mihitsy hoe sory ny kapa iny hozy izy, anaovanao iny fa masina ny toerana izay hitsahanao. Izany hoe mila manala izay ratsy, mila manadio tena mihitsy izany rehefa manatona ny tompo. Andininy fahatelo hoe tsy manam-pitiavana. Eto moa izany angambany raha ho vakiantsika ny any amin'ny Korintianina toko 7 dia manambara tsara ny amin'ny fitiavana eo, inona ny endriky ny atao hoe fitiavana. Tsy manam-pitiavana eto raha fehezina fohy dia tsy manana an' Jesosy. Jesosy ilay tena fitiavana, tsy manana Andriamanitra. Andriamanitra hozy izy dia fitiavana ihany koa. Tsy manana Andriamanitra ny olona izany, na tsy manana fitiavana fa feno fankalana. Voateny ao aoriana eo moa izany. Ilay fitiavana dia ilay fitiavana voalohany, izay ilay any amin'ny Apokalipsy koa. Miverena amin'ny fitiavana voalohany, tsy manana an'ilay fitiavana intsony. Efa miembotra aty amin'ny andro farany aty, efa miembotra ny olona dia tsy manana fitiavana intsony fa araka ny teny teo tia tena, ny tenany ihany aloha, fa tsy tia ny hafa. Ary araka ny fitiavana tena hoe mitiavan'Andriamanitra, inona ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao hozy izy, dia nomeny ny zanakiny lahy tokana, natolony mihitsy ny ainy. Ary ny tenin'ny tompo koa dia hoe
raha tianao izy a dia na ny fahavalonao ary tokony tianao. Fa amin'izao natao hoe fahavalo dia tena hoe fahavalo arak'izany mihitsy a, dia ny famonoana araka antsika teo ny tenintsika teo azafady, na ny olona tiana ray aman-dreny zao ary vonoina noho ny harena sy ny fitiavam-bola maika fa ny fahavalo. Zany zany ao anatiny hoe tsy manam-pitiavana. Fa ny tolo-fo hoe tena manamafy fo, tena hoe tsy manam-po intsony a, fa dia efa tena fo vato araka ny fiteny mihitsy. Fa ny tompo araka ny teny hoe io fo vato io izy a tolory ny tompo, tolory ao izy ny fonao a, dia hosoloiko fo nofo. Ilay fo vato io zany a, ilay manontolo fo io a, dia mila tolotra ny tompo. Fa ilay fo vato a izay mafy noho ny alahelo, noho ny fahantrana, noho ny ady miseho amin'izao fotoana izao, dia mafy fo ny olona manontolo fo a. Fa Jesosy irery ihany a, raha manolotra ny fonao an'ny tompo ianao a, dia izy a no hanamaivana. Izy ny tena manamaivana ny fo, entiny ny entako hozy izy a, fa sady maivana ny entana izay omeny tompo antsika. Ka mila manolotra ny tenantsika, ny fontsika ho an'Andriamanitra, dia ahafahany amin'izay fo vato izay. Raha ny zanaka ao nanapaka anareo a, dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 4:4 no misy an'izany. Ka dia tohizantsika ny tenin'Andriamanitra, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika. Rehefa dinihana araka ny be da be ireo teny ireo a, raha ho raisina tsipiriany a ny ohatra sy ny zavatra miseho amin'izany teny izany a, amin'izao andro fiamorana, andro faran'izao a, dia tena feno mpanendrikendrika. Mbola veriko foana na aty amin'ny tany mandroso, indrindra ny Madagasikara, dia rehefa voavidy vola na ny mpitondra na ny mpitsara dia manendrikendrika. Ny olona hafa moa zany a dia voavidy fotsiny dia manendrikendrika, fa tena hoe tena tsy araky ny sitrapon'ny tompo. Eto a dia mahatsiaro manokana ny amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny daso jereko kely azafady a, amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpanjaka voalohany. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpanjaka voalohany manambara ny fanendrikendrehana nataon'ny Jezebela tamin'ny Ahaba, tamin'ny Nabota azafady. Nabota izay tsy nanome ny tanimbolony amin'ny vadin'ny Jezebela Ahaba zany a, dia nividy olona izy ary nividy ny fiarahamonina mihitsy a hanendrikendrehana any Nabota. Zay a, zany a dia toetran'ny olona amin'izao fotoana izao, manendrikendrika, mampirisika anao mihitsy zany maka an'io ilay mpanjaka voalohany io. Toko 7 angambany izy teo a. Fa zany a, ao anatin'izany ny fanendrikendrehana azafady a, ao anatin'izany ny fanendrikendrehana izay ataon'ny olona, indrindra amin'ny resaka fitantanana, amin'ny fitsarana, dia betsaka ny olona tsaraina amin'ny tsy fahamarinana, fa voendrikendrika fotsiny a dia miditra ny ampigadrana. Tsy mahafehy tena. Eto zany amin'ny teny frantsay izy hoe maîtrise de soi. Tena eo a, dia tena amin'izao andro faran'izao betsaka moa zany ny fankapanahy miseho amin'ny zava-misy, ny amin'ny telefôna, amin'ny télévision, ny amin'ny cinéma, ny amin'ny zavatra miseho, ny amin'ny verina fotsiny amin'ny resaka ara-tsakafo, ny amin'ny resaka ananana. Misy ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao a, ka any a, tsy ny zavatra ny tsisy zany, fa anjaran'ny tsirairay avy a no mifehy ny tenany. Tsika no mifehy ny tenantsika eo anatrehan'ny zava-misy. Mety azo raisina tanana daholo zany ary efa mora mandray an'izany ankehitriny, fa ny olona tsirairay a no mifehy ny tenany. Fa amin'izao faran'izao sy amin'ny fiemorana dia tsy mahafehy tena ny olona. Mbola betsaka moa izy ato, fa tohizako ihany hoe loza be. Dia mitovitovy amin'ny teo aloha, tia vola, tia tena, loza be zany dia tena hoe tena tsy
mafy manana fo vato teo a, dia mbola miha ratsy ihany zany, tena loza be zany, tena hoe tena mahavita mamono olona tena amin'izao fotoana izao moa zany ny hitantsika amin'ny ady amin'ny ara-pivavahana dia misy mihitsy manao kamikaze. Hoe loza be, tsy mampaninana ahy na faty daholo ary ny manodidina fa zany no heveriko ho fanoherana ny hafa. Ny mamono, mitifitra, loza be zany amin'izao fotoana izao dia mampalahelo mihitsy. Ny amin'ny famonoana ireo pôlisy, ny olona tsy manatsiny, ny olona hafa loko dia tena hoe loza. Araka ny fiteny hoe tena loza be, betsaka ny loza ny any amintsika moa zany ny dahalo na mitandro ny filaminana vehiverina fa mitandro filaminana, fa loza be ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny famonoana olona. Ny mpitondra moa zany efa araka ny tenentsika teo, ny olona manam-pahefana dia ao anatin'izany ny ankamaroany. Tsy tiany tsara. Mahagaga hoe tena voambara ny Paoly zany rehefa miteny dia tena niraisiny tsirairay avy, fantany mihitsy hoe ilaina ny miteny amin'ny atsipiriana. Aleon'ny olona ny ratsy, dika zany tsy tiany tsara zany dia aleo ratsy. Efa lazaina zao fa ratsy, misy zavatra ratsy, aseho fantatra fa ratsy, tsy araka ny tenin'Andriamanitra, anao samy kristiana ao anatin'ny kristianina mihitsy ary hoe ty zavatra ty dia tsy araka ny tenin'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aleon'ny olona mandeha amin'iny ihany. Satria tsy tian'ny olona intsony ny tsara fa aleon'ny olona ny ratsy. Ary io tsara sy ratsy io araka ny teniko teo hoe ho lava raha ho raisina tsipiriany fa mampirisika antsika foana. Azafady aloha isotro rano kely. Fa mampirisika antsika foana hiaino sy hamaky betsaka ny fanazavana fijoana vavolombelona, ny tenin'Andriamanitra milaza ny hoe inona natao hoe ratsy ety amin'ny fiarahamonina, fa tsy tiany tsara ny olona fa aleon'ny olona ny ratsy. Ary ny ratsy moa zany dia fantatra fa Satana ny devoly izay manome fo maloto, sain-dratsy amin'ny olona. Aleon'ny olona ary miaraka amin'izany rehefa tenenina hoe ratsy ny lalana iny ao anatin'ny Satana iny mahatonga anao any amin'ny fahaverezana, any amin'ny hafobe, fa aleon'ny olona iny. Na misy tenin'Andriamanitra eto ary ny mpanompon'Andriamanitra na ny olona mahafantatra, indrindra fa tsika mahafantatra moa zany, ny tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa zany efa tsy lazaina intsony, fa ny olona mahafantatra efa mahafantatra an'izany, indrindra na hoe nanolo tena ho an'i Jesosy. Na i Paoly ary dia niteny koa eto ao anaty fonosana kely fa tsy ny olona, tenenin'ny Paoly mihitsy tandremosy izy ampianarin'ny olona fa marina fa izay mino an'i Jesosy no vonjena. Fa tsy vitany amin'izay ozy izy ny famonjena, fa izay maharitra hatramin'ny farany ny vonjena. Inona naretina hatramin'ny farany, tsy ilay finoana fotsiny mahafantatra, misy be da be ny olona mahafantatra sy mino fa misy izany Jesosy Kristy zany, fa ny manaraka ny didiny, izay natao hoe mpianan'olona izy izay mankatoy ny didiny, manaiky ny fampianarany dia ny sitrapony, fanajana ny masina, mandeha araka ny famasina, mandeha araka ny famarinana, be da be ny famarinana nampianarin'ny tenin'Andriamanitra, dia izay no mandeha araka ny tsara. Fa ny olona aleno izy hoe mandeha araka ny ratsy, zany hoe tsy tiany tsara. Andiny faefatra, mpamadika. Mazava tsara mihitsy zany. Angambany hoe araka ny teniko teo hoe raha ka ohatra maro dia tsy ho vita ny fotoanantsika, fa tsy menatra mivadika ny olona. Na miteny izao ary izy eo amasonao hoe izao zany tsy maninona, izany zavatra tsy mampaninana ahy iny fa mitsika sy ianao ohatran'izao, fa ao ambadika eo izy hafa ny zavatra teneniny, tantarainy amin'ny olon-kafana. Mamadika izy. Eo amasonao izy mety miteny tsara aminao fa tsy miala teo, vao miala teo ianao dia efa hafa mihitsy ny tantarainy amin'ny olona. Fanaratsiana sy ny fanenjehana, izany no ataon'ny olona mamadika, tsy menatra mivadika. Ny mpamadika matetika tsy mamadika anao eo masomaso eo izy, fa ao ambadika ao. Ao ambadika anao izy no mamadika sy manaratsy na manao tsinontsinoina, ary mamadika tsy ny olona ihany moa zany ny vadia, fa mamadika an'Andriamanitra mihitsy. Ary io ho tenen'io zany ho avy antsika eto teny io rehefa avy eo, fa mitohy amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny tenin'Andriamanitra eo aoriana kely eo, tirina. Eo zany no mila
Indrindra eto moa zany ny tenin'Andriamanitra arak'ilay teny teo, raha mbola tsy nahafantatra ny tompo ianao dia atoloro ny fonao fa hanome fiainana vaovao fo vaovao izy. Ho antsika efa mahafantatra dia mila mifona, mila mibebaka mandrakariva amin'ny fahakizitina ny kiriana. Ny kiriana koa eto dia na dia zavatra efa hita ary fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mbola mikiry, zany ny atao hoe kiriana koa, mikiry amin'ny lalana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy koa zany misy efa mety hoe nentina am-bavaka naseho an'ny tompo anao zany hoe ity zavatra ity misy lalana sain'ny tompo ataonao amin'ny asa fanompoana, amin'ny fitadiavam-bola, fa hitanao hoe ohatran'ny mety iny daholo nataon'ny olona dia kiriana, mandeha ihany na dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra intsony ary izay no atao hoe kiriana ihany koa. Kiriana, mikiry fotsiny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mila fantarina ny sitrapon'Andriamanitra, izay ilay hoe mila mangataka mivavaka foana dia ny fanahin'ny tompo. Raha niteny izy hatramin'izay Jesosy Andriamanitra hoy izy tsy miova hatramin'ny taloha fa ankehitriny ary mandrakizay, raha niteny tamin'ireo mpanompony izy taloha dia ankehitriny izy mbola miteny izy ary mbola mampahafantatra antsika ny amin'ny sitrapony. Mpieboebo toy amin'ilay mpandoko tena teria tsy mifanalavitra izy fa mpieboebo dia tena ety mihitsy zany, tena misekoseko mihitsy, mirehare mihitsy, mirehare rehefa tena mahazo an'ilay toerana, rehefa tena mandroso na dia eo ary fakapanahy mihitsy. Averina foana fakapanahy ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay iasan'ny fanahin'Andriamanitra mihitsy. Betsaka ny iasan'ny fanahin'Andriamanitra manao fahagagana, iasan'ny tompo manome misy fanomezam-pahasoavana maro, fa lasa mieboebo na manao tsinotsinona ny hafa na mieboebo hoe lasa avy aminy indray. Ary io fieboebony io no anisany na antony voalohany na anjerana any Satana izay anjely tany an-danitra tany, satria te hitovy amin'Andriamanitra ny eboebo, ny amin'ny fahatsara-tarehy, ny fahaizana sy ny zavatra azony, ny toerana nisy azy dia nazera. Izay no hoe mampiembotra ao anatin'ny fiemorana daholo zany, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Eto zany amin'izao fotoana izao tamin'izany Paoly tany amin'ny 2000 taona lasa tany izy nefa niteny an'izany. Amin'izao izay heverina hoe andro farany dia tena izay mihitsy ny amin'izao amin'ny olona, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Izao zany rehefa resahana dia tsy maintsy misy ambiance ozy izy ny fiteny. Raha mba tsisy ambiance ary izay mbola heverina foana ho an'ny olona tsy mahafantatra, ny tompo no hamangy azy, fa antsika izay efa ao anatin'ny fanaovana fanompoana dia tia fahafinaretana. Rehefa tsy mipetraka tsara ilay muzika, tsy mahay mitendry tsara ilay olona, ratsy feo ilay mpihira izay mitarika dia tsy mety. Tia fahafinaretana, ohatrany tsy mihaingo tsara ilay fiangonana fa ohatrany malotoloto izany, tsy tsara noho ny endry zareo ary na ny lakolosy ary ohatrany tsy maneno tsara. Zany ao anatin'ny fahafinaretana daholo zany. Tia fahafinaretana hozy izy mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavana an'Andriamanitra dia ilay fonao ianao mihitsy no manolotra ny tenanao, araka ny teny hoe isika no tempoly, dia isika mihitsy no manantona an'Andriamanitra. Fa ny olona dia tia ilay endrika ivelany, ilay fahafinaretana io koa moa zany endrika ivelany, zavatra hita maso. Izao ny fanaony rehetrarehetra, izao ny fanaon'izao tontolo izao, ilay hoe miova fanavaozana ny saina hozy izy. Ialanao amin'izao tontolo izao, ny fomban'izao tontolo izao, mbola Paoly ihany koa no miteny an'izany. Fa aleon'ny olona mijery, izay ny fanaon'ny olona. Fa nahoana nareo no tsy manao an'izany nefa izay daholo izao ny fanaon'ny olona amin'izao fotoana izao, ilay fahafinaretana hita ivelany, ety mahazatra ny olona, izany no hifaninanana. Ary rehefa tsy manao izany na ao amin'ny asa fanompoana ary dia heverina hoe tsy mandroso, na arak'ilay teny teo fiteny amin'izao fotoana izao tsy misy ambiance hozy ny fiteny. Izany no tadiavin'ny olona, tsy tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy ilay Andriamanitra intsony no tadiavina fa ilay fahafinaretana amin'ny saina, amin'ny vatana sy ny amin'ny hita maso. Izany no manaitra ny olona. 5, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy nefa mandany heriny. Eo dia miditra mihitsy amin'ny olona efa mahafantatra.
manana toe-panaraka n'Andriamanitra izy nefa mandany heriny, tena olona efa mahafantatra an'Andriamanitra zany, efa manao anatin'ny asa fanompoana. Ao matetika ny asa fanompoana, ny fanompoana kristianina, fitoriana filazantsara, tsy dia hoe amin'izao fotoana izao ihany fa efa hatramin'izay, ary betsaka ireo olona izay nanorona reny asa fanompoana reny tena tao anatin'ny tolona. Fa teo aoriana dia ataon'ny olona fahazarana atao fomba, izao ny fanao hatramin'izay, izao ny fombafomba eto amin'ity fiaraha-bavaka ity, dia izay ihany no atao. Manana endriky ny toe-panao izy araka an'Andriamanitra, satria misy efa fombafomba fanao. Izao ny fanao rehefa miditra ianao dia izao no atao, rehefa mipetraka ianao dia izao no atao, rehefa mivoaka izao daholo ny atao, izao no atao rehefa ao anatin'izao. Misy programa efa arahana dia iny tsy miova mihitsy. Fa raha manova an'iny ianao dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, misy ady, misy fahatezerana, misy tenin'Andriamanitra, misy teny mihitsy ary nisy teo amin'ny fanompoana teo aloha, tamin'ny asa fanompoana teo aloha dia nitenen'ilay olona mihitsy fa maninona novanareo izy ny esprit-ny fikambananay, novanareo ny esprit-ny fikambananay, tsy izany nametrahanay an'io ohatran'izao ny fanaonay tao. Dia midika izany hoe mihatsora teo ianao fa raha te hanova zavatra na araka ny fanahin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia aza miaraka aminay ato fa miala tsiny. Misy moa izany ny tenin-zareo. Ka izay teny tompo manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, satria efa misy zavatra araka an'Andriamanitra ao tsara, na ny hira atao ao, na ny vavaka atao ao, na ny rafitra atao ao, dia tena endrika araka an'Andriamanitra ao izy, araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra, nefa mandany heriny. Rehefa tonga ny herin'Andriamanitra, misy olona itenena ny fanahy masina, hiasany fanahy masina, dia mitsoaka ilay olona, lasa secte. Mandany herin'Andriamanitra, rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra na mampiseho ny voninahiny ny tompo ao anatin'ilay fiaraha-mivavaka na amin'ny olona anankiray, dia mitsoaka ny olona, lasa hafahafa ilay fivavahana. Toa miteny mafy be nareo, toa mandroaka devoly, ary toa lasa miova mandohalika rehefa mivavaka, ary toa mitsangana. Izany rehetrarehetra izany mandany herin'Andriamanitra, na dia manana ny endrika hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra ary. Dia izay ilay amaranany azy eto izany, ireny izy ireny koa dia alaviro. Dikan'izany teny mihitsy Paoly hoe mila misaraka. Dikan'izany manalavitra izany teny hoe misaraka mihitsy, tsy mila mifangaroharo, tsy mila miaraka amin'izareo intsony. Ka indraindray tsika izany rehefa antsoin'ny tompo ao anatin'ny fahamasinana, ao anatin'ny fahamarinana, na anatiny na ivelany, manana an'ilay herin'Andriamanitra, ilay araka ny fanan'Andriamanitra io, dia indraindray asainy manalavitra ny endrim-pivavahana ao anatin'ny fombafomba, na ny ireo toe-panahy izay mampiseho ny fiemorana teo izay voalazantsika teo aloha teo. Engany ny tompo hampianatra antsika ary hiasa amin'ny tsirairay avy raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao tsika mba fantatra tsara fa izao tokoa ny andro farany, ho avy ny tompo ary efa miseho amin'izao fotoana izao ireo zavatra notonon'ny Paoly tamin'ny 2000 taona lasa izany. Ka dia ny tompo no hampahery antsika tsirairay avy, hivavaka tsika miatrahantsika izany mba ho vangin'ny fanahy masina koa ny tsirairay avy mahahen'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka tsika tompoko. Eny tompo, izay tokoa ankehitriny mahita ny fiemorana izay voatonona teo, ny toetra, ny fomba fanao tsy araka ny sitraponao, ary indrindra ny endrikendrika izay mety ara-pivavahana araka ny sitraponao ihany, nefa mandany herinao, mandany sitraponao, mandany fanahy masina. Ka izany ny fonana aminao mandrakariva, mamindrafo aminay. Raha maheno ny teninao izay dia mangataka ny fainao masina indrindra tompo, hiasa aminay tsirairay avy, hiasa amin'ny tenako mba hanala izay tsy hanao rehetra, ny lolo-po, ny sain-dratsy, ny fo vato indrindra mba ho soloanao fo nofo, ary indrindra mangataka ny ranao Jesosy Kristy narotsaka ao teo amin'ny hazo fijaliana, hanadio tanteraka, ary iny fa ianao izay nitsangana tamin'ny maty dia mbola hiverina haka anay tsirairay avy raha tena mino sy tanteraka eo anatrehanao izay tompo. Ka dia masiny ny fiainanay, masiny ny tenanay manontolo, ho voninahitry ny naranao irery ihany, amin'ny naran'i Jesosy Kristy naovan'ny zavabaka izany. Aleloia. Amen.